Izay ny amin'ny vaovaon'ny fampianarana fa hivadika am-piajim-baovao ahafantateraka isika. Tsy tokony atao amban-javatra ny fandaniana ny lalàna mikasika ny ady amin'ny famotsim-bola sy ny lalàna mikasika ny famerenana ny vola azo avy amin'ny fandikan-dalàna. Nitondra ny heviny avy eo anivony Samifinina fa ny dedina hoentin'ny Claudia Rasoulson sy Mami Rasoanaivo. Hatreto tsy mbola nolaniny teo anivon'ny parlemanta ny lalàna mikasika ny ady amin'ny famotsim-bola sy ny lalàna mikasika ny famerenana ny vola azo avy amin'ny fandikan-dalàna. Tsy dia manana hoe inona ny fandraisana na tsy fandraisana an'izay fa ny anjara Samifinina dia mampirisika foana ny mijery antsika akaiky ny lalàna izay ahafahantsika miady amin'ny famotsim-bola sy ny famatsiana fampiororona. Ny hemotra tokoa izy tsy dia mahagaga ihany izay amin'ny lafindray satria raha mahita ny toetra raha eto amin'ny firenena misy fandaharana sy laharam-pamehana izay miseho angamba teo anivon'ny anteny miram-pirenena na izany dia mampatsiahy foana izay hoe tsy tokony atao ambanin-javatra ny mahakasika ny lalàna momba ny ady amin'ny famotsim-bola sy ny famatsiana fampiororona sy ny lalàna mikasika ny famerenana ireo vola azo avy amina fandikan-dalàna. Ambany lenta ny rafitry ny lalàna entina miady amin'ny famotsim-bola sy famatsiana ny asa fampiororona raha oharina amin'ny fenitrapetraky ny gafi. Io no nivoatra nandritry ny fandinihana ny tatitra momba ny Madagasikara farany teo. Etsy andanin'izay nandray anjara moa ny Samifinina tamin'ny volana aprily teo nanomboka ny fafitony volana aprily zany tamin'ny fivoriana teo anivon'ny Esamlaga izay nandinihana ny tatitry Madagasikara. Mbola isy ny fampahafantarana amin'ny atsipiriany ny fitrangan'izay fa ny vaovao azo ampitaina zany dia voaray teo anivon'ny Esamlaga ny tatitra mikasika Madagasikara tia moa zany le hoe rapport d'évaluation mutuelle dia vita totosa somatsara izay zany dia nahafahana nahita aiza ho aiza no misy atsika dingana lehibe izay ahafahantsika manatsara ny rafitra zany sy ny fomba fiasa eo amin'ny ady amin'ny famotsim-bola ny fahandaninana izay tatitra natao izay ary nahafahana nahita ny lesoka ahafahana manarina azy. Manana hery-taona Madagasikara anarenana izany lesoka izany.